Atolotry ny radio ambassadeur ao antsika indray andro ilay tantara mitondra ny lohateny hoe adidy miafo. andrenisanao an'ny Solofo, Lucie, Boly, Pamela, Julia, Deborah, Simonette ary Yaina. Mba endroko ve ny voavorika hafa? Hoe manakory dada? Kay mbola tsy nahenina ianao. Ayakoy, afaka fanadinana hoe androky? Nga? Vovô mahafaly be zany ko tsy tatra akory. Faly be ameno an'izanyko dada koa. Dia arabaina zaniko. Dia misaotra, dia inona mba ameno dada sy mama aloha amin'izany? Fa nga moa tsy arareo le afaka ary tokony ambe. Mba meo zavatra moa zany. Zay vao mba nisy an'izany afaka ina moa ty fiteny azy? Bepeshe. Bepeshe. Zay vao mba nisy an'izany tato amintsika. Dia asio lanonana aloha dada sy mama fa koa dia vita ny resaka fotsiny a. Ao fa aminoko koa androko sy efatandro. Zay fotsiny vy. Zany vy fotsiny? Mba asio zavatra vidina aloha. Mba inona mba vidinareo aho mba asio bisikileta aloha anahako. Itry, atao inona kala kely ty bisikileta? Teo faty nga? Enarako mitainginako ny zanaka rasoa ery manana bisikileta vaovao be ery vidy. Aty an-tanàna tsisy an'izany fa ase misy fahombiazana dia ny fanatsarana ny taozavatra ny tokony atao. Zay ihany ny antsika ety an-tanàna fa bisikileta zany ilitility anao inona? Koa variana be mitondra loko hoe zay bisikileta? Variana be mahita bisikileta ny zanaka rasoa ery. Ay miditra amin'izany. Sa mety amintsika izany. Ny andro fanontaniako aloha dia ity. Manakory zany zao ny programa androky? Fa dada ve ho tsy nahazo an'le resaka antsika indray andro. Le hoe ho any Antananarivo any hianatra. Maty fa nga moa tena matotra ty resaka ary kiafara? Tsy tao a. Toko ty zay. Anay ary taloha rehefa afaka CEP dia efa izy zay ko anao inona any Antananarivo any? Tsy aleo manamasaka ny tanàna sady efa naisy mamandroky rery ny eto sisako ilozana indray anay. Zay indray zay ny dada. Mba fampaherezana androko afaka fanadinana fotsiny any ny resaka io fa tsary tena resaka matotra. Moa e. Tena marina e. Azo efa manatena be hoe hianatra any. Maty ary kiafara. Fa androko ty aza mandehandeha any Antananarivo an'izany. So dia averondroko fa etsy tsara honenana ary ty Antananarivo. Sady aty amintsika any dada sy mama tsisy lycée. Eritrereto dada hitovy aminareo koa ve ako i. Dia amboly ohatr'izao foana koa zany ny fiainako any ariana any. Dry, taoko izao navitatsika an'ity trano be tiako inona indray. Tadinina akoatr'izao. Zao noho izy. Androko zao efa lehibe ihany a. Tsy efa isy akavady ve atsoatsy. Tsy aleo mijanona ty an-tanàna. Ory dada. Mbola te-no fianarana ka. Sady ny tsara kiala kely a. Alao mijanona eto aminay mihitsy androky. Androky eny mba zanakay vavy e. Lary eny efa lasa aby. Zao roa izy ary. Mba tamanandroky hijanona ameo azy le vatotromby vavy anankiray ao. I amin'ireo? Le kiala sady. Tsa mila an'izany dada fa mbola no fianarana. Fa azo ninona koa ary tia kiafara mity hanohy fianarana. Fa inona nefa ndika an'le manohy fianarana e? Dia avy eo manao inona? Sa mba mahafinaritra anareo ve ao mahita zanak'olona eto an-tanàna reny mianatra any Antananarivo. Tsy miverina hatrany izy dia mitondra tômôbilina. Ohatra ny tao marina ihany aloha raha izay kanefa reny any ny fahalalako azy matoa izy mitondra tômôbilina hatrany mety ny varotra tany taty na ny varotr'omby ny ray aman-dreniny. Zay mahitsy. Za misy an'izany dada sy mama. Rehefa vita fianarana reny dia mahazo posta tsara. Lasa hiasa amin'ny posta zany androky? Anareo mivady reto koa any tsy hahitako mihitsy fa mba tsofrano moa andeha. Sady efa misy namako izay
atokisana be dia izay roa no iary hipetraka. Iary hipetraka ao akory? Ndray tapo amindroky any abiko hipetraka amin'olona ahoana koa ary zany? Ko raha tsy mety izy reny any efa manambady dada. Inona ny mahavana ny havana? Hoariana zany ny ray tapo? Ko teneno ary akory zay rahalala? Tsary hitako zany ranoro tapaona ny hevitra aloha fa mainka andeha hijery ranoketsa. Zay atandro meona. Dia azelasela tany ianao a. Dia ono aky afara kely. Hoe manakory mama? Ireo zany ny entanao entindroky any Antananarivo. Sy tsamaninona zany reo fa aloha andeha amin'ireo. Tena kely an'ilay akanjo marina reo hoe tsara indimy miova dia tapetra. Tsamaninona ho aho. Asako. Fa ato koa mama tsamanana fa-tsy Scooby-Doo io. Ka misy an'ilay kapako maintimainty iny io afaka hoentindroko loha. Dia averina ny ary efa mahazo androky any. Sa manakory? Tsara mampime be vi mama. Le kapa fetin'ny mama miangona iny vi. Tsara nini? So dia mezana ankizy amin'iny a mama. Ko anga zao kiala manambola aloha hividanana fa fre androky ary zao mbola aya. Sady iny kiraro io ny ary efa nandramako fa malalaka mitsotsoka be ko. Aya koa i? Eko. So dia tete manavorodamba ao amin'ny lohany. So dia mamenatra olona za mama. Dia okory zany? Ary raha mba hividanana kiraro ery am-babatsena ery vetivety aloha. Tsaha manambola ho afa androko vy manakory. Fre fotsiny ary zao no trinina 7,000 any. Tsy latsaka? Sa ve fina ihany ny kiraro mamy iny loha etiko. Efa miteny eva zay ho amin'ny mety. Fa tena tapa-kevitra zany androky. Tena tapa-kevitra mama fa alao aloha mba hoany. Sady tantaran'le namako mahafinaritra be hoe ty any Antananarivo. Jiro be tamabila be be. So ary voadona any ny antsalaitra kokoa. Tena mahafinaritra be hoe mama. Fa alao aloha mba hitazana zany hoe Antananarivo. Eny, zay hoe ihany fa dia menara tsara ary zaniko. Toko izay ny tena atondia ihany. Matokisa mama fa hianatra mafy ahy. Dia zao mba endry tsara ka afara ny andran'olona any soa nalabaraka ny iray aman-dreny aty. Mba manao raharaha tsara, mba diovina ny trano alamina ny fandrena rehefa fomaraina. Aza matahotra mama fotra nataoko taty any nataoko any. Fa andraiky aloha tsa misy vary totaona. Eny, fa eo amin'ilay anina koa saika anafarako androky. Rehefa mihinan-kanina dia mba tsitsio ihany fa ataon'olona resaka any eny. Dia ilay volo rehefa maraina aho tonga dia mba afitiany. Zay dia tenenako androky foana isan'andro. Eno Zany Antananarivo zany any tena fahitako azy tena mihaja. So afa-baraka. Dia tia tsy paky. Mama koa fa avy zazakely amin'ny mamy. Mba miteny ako. Mba efa tonga taona ihany. Io vodin-tongotra io koseho tsara. Eny ndrea. Oe, dia saika disiko ry fara. Alao reto vomanga reto entinao any ihany atao vatsy fa so dia lavitra be ny lalana. Tsa maninona fa mety amiko izay mama. Aya le so le fanina iny. Aiza ngany nalehan'izy teo. Akay andray ary. Io akaikinao io alaivo kely. Dia mba meo rano mangatsika koa aloha mama. Hoentiko any an-dalana any fa so dia mangetaeta. Ainy tovangy. Itsy amin'izoro trano itsy. Zay aby vizany ny entanao so misy adino ka nahirana any. Tsa misy adino fa efa nahalamiko ao aby ka. Ny dililika koa efa ao. Afa misy ao. Kay.
Zay zany fa dia soava tsara kiala. Saotra mama. Ty androko te andeha marina mafy. Tahaka amin'ny manofy aty. Akoarako. Dia manondrata foana. Tsamba napoziko ahy mihitsy niakatra ny amin'izany hoe Tananarivo mamy. Tsy ahafatako hoe ahoana zao ny any fa dia eka efa izay ilay hoe sitrapony tenako. Izay fa azadino manoratra ho an'i dada sy mama. Tsy maintsy manoratra ka. So variana amin'ny fianarana. Vao tonga fotsiny aho dia manoratra aminareo vady aho hoe tonga Soamatsara. Iarsenina ihany ampitondrana taratasy rehefa miakatra izy so dia very anjavony ihany. Eno a. Na rehefa tsy mandeha izy dia raha misepampianatra ampitondrana azy. Tsy maintsy tonga aty aminay izay. Izay izany. Zay zany tsika sanao ty votena toka tena tanteraka. Finina. Lasaby ny ankizy. Ka afara kory tsy azo nitazomina mahitsy. Iny dia tsahana poziko mahitsy. Zao dia nieritrereo iny mba hiafaratsika sanao etiko. Inona ny teo? Hitako. Na nenenana ihany izy ty. Tahak'izay tsy nampianariny reny ankizy reny. Zao ny raharaha tao tanàna mana irany rehefa zatra manirakiraka ny kiafa. Iza ia? Ohatran'ny ray zafy ihany. Hoe manakory? Mba ampindrano sarikileza ho ahy Indrana sarikileza indray. Nefa izy mihitsy le nanimba azy farany teo. Nefa manahirana koa tsy amme andreny. Neo azy ihany tsy aseva veriny androany. Andao tsy amenna fa mahakamo ahy fotsiny manimba zavatra. Anao izany animba fiarahamoniny. Reny ny mpiarahamonina amintsika. Ka atao hoe simbako. Tsy hoe tsy omena nefa atao hoe simba li izy. Sanoko. Teneno ariko. Ahoana angazavy a? Bazatadiro io ka mba ampindrano sarikileza dia tena ny anareo Ka le izy areo zao ohatran'ny misy olana keliko. Fa misy iny? Tsy mihodina le roloma amin'le ampovoany iny. Ao rehefa ambany koa. Meo azy ihany fanao koa. Aza dia atao miasa mafy le fitaovana fa manahirana. Ie. Ao ary. Io miankina io anany io le izy e. Io? Ie. Eny ary fa misaotra betsaka Io. Io. Halako ery any aty mindrakindrana ty. Ka izay ilay fiarahamonina rahalala mba mandefitra kely Raha ny safidiko tsara ampindramina mahitsy ireo. Anao mba mety ila zavatra ny amin'ny kondra androany. Ka manajana mindrana ary fa ny olona mindrana ny anao tsy hajainy akory. Simba ny fitaovanao avy eo anao ihany ny sahirana. Ay aty vao mandinika hoe inona marina zany natao saviaka mpanampy atsika. Ohatran'ny tsahavita koa le raharaha. Ny raharaha aloha eo ihany fa le fahanginana avy dia lalilako. Fahanginana inona koa mba fantatrao amin'izay fahanginana anao azy ny atsahalava ny androm-piainanao. Ka zay mihitsy ianao. No arianao rery ato tanàna ato. Ka zay mihitsy io anao mihitsy rotsin-droviko eo amin'izay. Ianao sy ny akoho keliny eto. Reo no miresaka amiko isan'andro. Dia ho kory tsara haka-panampy. So dia izay mety na dia mba hiresadresahana fotsiny aza rahalala fa tena lahoana marina mafy. Koa mitadiava ariko. Inona moa ny olana? Nefa indray volan'ireny koa hoe zao tsy efa ohatrinona. I dada Zily zao manana mpanampy mpiandriomby izy a. Ny fahalalako azy ohatrany hoe efatra alina taona ro karamana. Goe leletsy mahavita zezika izany Ka atao kory ariko rehefa mila olona ianao tsy maintsy mandoha vola. Mpiandriomby fotsiny ro asany amin'izay. Ie. Ka angamba kosa raha mpanampy ato an-trano izy mety mba latsaka ko mety ho any amin'ny 5,000 isan-taona any. Koa ny isika raha 5,000 isan-taona raha tsy olona alambaka vahoaka koa tianao. Dia ho kory zany?
aloha dia tsara anay kilozanao zany tsy mahitsy na hoay ianao na hoay dia aleo miaraka. Inona tokoa moa maharatsy an'izany? Ndao arika arindrina tsara fotsiny ny trano dia efa lasitsika. efa fahana zany ny tsio. Aha, Inona zany? Andao ary hiaraka. anao tia koa ny amakisoako vidy hiaraka fa le makany an-tsany resahako teo. Ka rehefa miaraka dia miaraka ko. Lera lala tia koa re olona. Tele boly. Ty angeza laly retsy. Odry le retsy say tsy fantako ary. Ao ny dada sy mama. Salama ay. Salama tsara ve nareo? Ye. Tonga soa zany. Tratra soa e. Fa nareo taizana efa ela be anjoro teto mbola tsy hita ihany nareo. Enao marina ary Paoly. Takininona ndrarahany atsahanko ianao vy manahoany? Aty an-tanàna ny antsika. Ko raha zany misy mamaky ny trano dia manao ahoana? Aro mamaky trano aty ambanivohitra hafa ny any aminareo any. Inona letsy ro alainy ao? Ny vilia, ny akoho, ny gana. Tatilaika any ao. Stap. Dia tsisy vary ve ao? Akalana. Ka tsy andao mandroso loha e. Eny tokoa. Eny sady efa bizaka ihany koa amin'izany. Mandroso. Ie, efa tonga mihitsy e. Oatra ny vahiny koa le tsy tia elahy. Tena ela zany dada sy mama. Tô be kibo kely. Vosaky teny. Ko le hanina aty ambanivohitra tsy mitovy amin'ny any an-drenivohitra. Raha ny fahitako an'laza oatra tsaha mitana angady tsonika. Misy angady ihany any fa fanaovana zaridaina. Zany ary moko. Ie, dia okory. Inona ny vaovao? Ny vaovao any mahafinaritra any ko. Io ny akalana. Nahoana tsy mitaotra? Hipetraka ihany. Ono aloha dada sy mama fa manahoana zao ny fiompiana sy ny fambolena aty e? Miroborobo le tia. Ny kisoa zao vao teraka 5 izy tamin'ny herinandro. 5 azako. 5 mosa 7 izy. 7. Ie, dia zay fotsiny zao ny olana kely ny fadripalemana. Ny asan-dalo aty ro mahay be tsa matoro mihitsy ahy amin'ny alina fa miambina foana. Tsy maninona raha mba mividy an'itony andao hoe basy tony. Basy manakory koa. Mivadika dalo zany. Mba atao fiambenana le izy amin'ny alina fotsiny fa tsy hivadika dalo zany ka. Manahira zany. Zay fotsiny zao ro mampiasa sainanay aty fandriam-pahalemana tsy mandry andro tsy mandry alina mihitsy. Ko maninona moa zany raha vela kely eo aloha dia mba andao an-Antananarivo any amin'ny ankizy. Zany aloha dia manofo zany. Tsa misy an'izany. Ilozana ho ay an-tanàna. Ohatra ny toa hevitra marina kosa ny Paoly. Ho ariny eto zany ny fananana kely reo. Didina ny trano dia atao tsy didianako zara ary misy ankizy any an-drenivohitra afaka hipetrahana. Aleo hoe ny ankizy ro midina makateto zay ianao ro hiakatra ho any. Dia tsy ahita olona indramana androsany koa ve dada sy mama amin'ireo zavatra ireo. Fa hono aloha e, misy zavatra masaka ve lo hoanina anto fa tena noana zany sady bizaka e. Katsaka mpanao raharaha zao no aoko. Fa manina aloha raha roso eto hoaniny. Zany hoe tsy votsikatsaka nangotra tokana izy teo e. Andro kely ka aby io mbola misy tsasakady rio vao tena hoe masaka. Hatramin'izay zatra an'izany ko rehefa zao tsy ho zatra e. Dia hono aletsy. Inona zany zao ny vaovao nentin'lahy aloha ny atondia. Salama vy mivady aman-janaka aho. Vady salama fa ny zanaka zany mbola tsy misy e. Fa ahoana ry Paoly? Fa every mama fa moramora ve ty fiainana Antananarivo e. Hono aletsy. Fa 4 taona zay ro nanambadilina zay elahy tsy hiteraka ihany. Ka ny olana ry dada dia zao zay mivady samy miasa. Dia raha hiteraka zay dia iza ny ikarakara ny zazakely eo. Andry aho e. Fa ny olona rehetra ataoko samy ny asa aby. Ohatran'izany eny izy papanao tamin'ny vao mivady e. Tsy manapaka ny teninao aloha mama. Avy aloha aloha zay mba ho stabila tsara zay vao miteraka e. Maty ary le Paoly. Izao dia efa mba mieritreritra hoe efa izy zafikely 2 any na 3. Tsa mety letsy zany Hita ho aho. Ny anambadiaka hiterahana hono taolo.
ka aza manao an'izany fa tsy fomba gasy zany. ao ary fahalamina ny amin'izay. eno a dia mivoaka ohatr'izay ry Paoly Tsisy fa mba nahazo congé dia manararoatra kely mandeha miazakazaka ny odinaka ty. Tsara kosa zany. dia mba manahoana ho aloka afarany. Raha nareo mahita azy any tena niova izy a. Niova. Ay, lasa boribory kely ny tarehany, manao solomaso izy. Marina ve zany? Tena marina zany dada. Ory le Paoly Very a. mandoko volo manakory koa zany. Tsy haiko fa zany ny fomba ny tanorina andrenivohitra mandoko volo daholo. Very a. Efa nahiko ihany zay. Fa manakory aloha fianarana mianatra tsara sa manao inona ny ataony any? Izy dray aloha dia tena mianatra tsara fa ny akanjo ary izy mipiro ny solo akanjo ao anatin'ny ray avy. Maty Aia ny ahitsany an'izany? Ko mipetraka any amin'ny zokony. fa hono aloha e Paoly vena ry mody. Rapitso ihany ka. Saika mpitondra taratasy hoanka afara aloha fa tsy dia tsaha mety zany zavatra ataony an'izaniko. Anaro mihitsy reniny. Sao dia manao no foana. Sady saika mpitondra akoho kely ho azy ahako. Akoho kely? Eny io anka afarako. Sy dia tonga dia efa homako mamy eo ary fa tsy andrasana rehefa handeha indray vao. Ie. Aia moa le stylo sy taratasy teo ry lalala. Ao anaty vata ao. Ody Razoka. Ay ve Paoly, tonga soa zany. Ahoana Paoly? Salama tsara. Inona ny vaovao, inona ny voandalana nentinareo tany? Inona moa ny voandalana any fa afa-tsy vomanga sonja. Dia ireo misy vatotra koa menanareo samy nanana raitsika telo. Avy any amin'ny tanàna mariny ty. Tena matavy izy zany. Dia ty misy taratasy ho andry fara tany amin'ny Taratasy? Ia. Ao e. Eny tokoa ary Paoly. Salama tsara ve aloha dada sy mama ao e? Ay, izy dia tena tsy miova mihitsy e. Anahoana le koka ny dada le taloha mbola miverina ve sa Izy ary any mirijarija tsara mihitsy. zany a? Mampimea mihitsy mama sy dada reny ka. Fa misy inona zany ry fara? Resaka re ato zao. Sao dia eritreretiny zareo fa mbola za taloha ihany ary ty. Aloha mba vakio kely aloha jerena. Jereo nge mba Ozy. endry tsara e, ny votongotra e, ny volo e, inona andrekakyo. Mba mananatra izy zaniko. Zany natao iray aman-dreniko. Inona indray ho zany mandoko volo ngamo ny teneny lahy hoe mandoko volo a? Za ry tonga tany niomezany tsara mihitsy ako. Elahy koa fa be kibo zany. kely. Tokony tsy ny teneny lahy hoe mandoko volo a fa tsy azo ny an-tsaina mihitsy ho fiainako aty. Ka za tsy afaka ny andainga fa zay marina no miteneniko. Tena resaka lety zao andrekakyo. Dia hoe modi amin'izay hony nefa ny fianarako aza mbola tsy vita. Mampime mihitsy dada sy mama reny ka. Fa za ry izy da ohatrany tsy afaka mipetraka ela aloha fa ohatrany handeha amin'izay angamba. Dia misaotra betsaka aloha izy. Misaotra e. Tsisy fisaorana. Oay, saika adiniko fara. Valio hoe ilay taratasy ozimbama dia ampitondray any Arsène. Ee. Azela rahalala fa misy vahiny tsika. Zany eo. Tonga ato ny zafi-kelinao. Zay. Izy reto. Manao ny dadabe.
Manahoana? Na tena Arsène teo reo. Avy any Antananarivo? Kay vy. Dia inona ry vaovao reto? Efa lehibe ry izy reto. Zanakia moa zany reo? Zanaky monjy andray. Ty moa zany ro ty bako io. Isan'ny anarandry moa? Bako. Dia ty kafeno. Kay vy. Misy taratasy nampitondraindrainy ao hoe manakory? Hipetraka ty oa. Ia. Izy roko iandray. Fa maninona? Hoe alao ny hianatra ty fa okan'ny hoe tafiditra ny asa zany mamany. Zany tsy tady toko atsika kosendra vato. Ka eo indrindra. Sorana an'Andriamanitra. Ela nandrina zafy kely. Dia ahoana zany raky izy a? Hipetraka ty amin'ny zafy kely. Dia tamana tsara ty aminay a. So dia mitomamany ary. Hoe ody any amin'ny dada sy mama ody a. Mbola tsy fantatra. Tsy manao an'izany. Aty any misy zavatra mahafinaritra any Indrevohitra. Dia tamana ty zany. Zay zany. Na moka efa nalefa ndray aman-dreniny hatrany koa reto izy. Averina tokoa dia herina nahatra an'ireo teo. Arsène mampanao hitsahana eny le niteneniko teo izy. Tsaha henoko. Le amin'ny Arsène teo reo. Dia mahafatifaty kely ery reto zafy keliko. Dia inona zany ro aroso an'ireo? Tsy aloha hitery kely vetivety aloha sa manakory. Ka ny sara kely zao efa lasako. Misotro ronono? Eo aby izay anontaniana rehetrarehetra ny reto. Ohatrany tsara hitako ity izay ho raisina amin'reto zafy kely. Io nefa nirina hatr'izay. Ka zay mantsiny. Dia manakory? Inona ny vaovao any Indrevohitra any raky izy? Tsisy. Tena ohatrany tsara zatra antsika sainao le ankizy a. Vao mana vao kosako. Kilasy fahafiry aby moa zao anareo roa? 8e. Fahafiry moa zany 8e? Kaka CPM ty tatabe. Kay mahay kely azy zany zafy keliko zany. Ary androko 4e zao? 6e. Dia no ara-lala. Aya reto zaza reto ro ampianarina. Ko aya moa fa tsy ery amin'ny bebery tsara honena. Zay tokoa vy. Fa inona aloha ny voto atin'ny taratasy ndray aman-dreniny ato? Nga dia misy manakory fa dia milaza fotsiny hoe salama izy a. Dia nalefa hipetraka ty hony zany izy roa fa le niteneniko teo hoe tafiditra ny asa ny reniny. Dia sahirana izy. Dia hoe alefa ty aloha mandra-pahatsy fantako zany nga hoe saolana zany. Tsika ry tady namanako. Zara ary tonga ny zafy kely. Tena marina. Anareo vy ty vomanga? Mahay mihinana an'izany vy ireo. Zay ary ianao. Ary sonjo? Ino zany? Tsa misy fatany aby. Avany Indrevohitra mariny reto. Zay zany. Dia efa miomana anao aloha zany amin'ny hanina menan'ireo. Ty karoty sa tsy ty? Sa tsy ty an'izany. Tatary ty rainy. Fa zanakia dia hoentin-dririka afara. Mama koa ny araba tsy vita dia tonga dia fanontaniana no apetraka. Dia manakory aloha. Salama? Salama. Tonga tapoka ty. Tena gaga mahitsiny a. Fa misy inona? Misy vaovao kely dia izay no nahatongavako. Hoe okory. Androko koa tao takan'ireny ilazininy ireny. Tena fona mama. Fona fa solavaka. Dia izao vokany misy an'ity zazakely ty. Kia afara? Inona ty lazaindroky? Zano a. Zanak'andry zany io? Zanako io. Dia iza ndray? Any izy any. Maty Andriamanitra andrianana ary.
voafitaka mama. Voafitaka io ny fanananarako atena hatramin'izay. Zao mitondra fanarambaraka ho an'ny olona fotsiny. Ka tsy napoziko mihitsy zao nahazo azao e. Fa hianatra sahany inona nandehanana tany Antananarivo tany? Toko tena nianatra be e. Fa voafitaka le lehilahy zay dia hatramin'izao izy tsy hita nefa milaza fanambady azy. Afatra efa fananarana tahaka ninona namena androky ny ala teto. Mandefa taratasy amananatra tsy mitsatra mananatra androky a. Atao ranonraraka tamin'ny fotsiny zavatra teneniko rehetrarehetra. Dia maninona koa tsy mba nisy ny teny zao hoe be voka. Sa izy reo lahy tsy mahalala an'io zazy io? Fantany izany fa teneniko mihitsy izy hoe aza tenenany amin'ny mama sy dada aloha fa zaho any. Maty Andriamanitra. Inona rety e? Teta taky ninona ty hoe andeha ho any Antananarivo, ho any Antananarivo. Azaina fa mitondra tomobila izay miverina trany. Tena mifona mama. Zao zazakely ty netineto. Lozy ty marina. Raha napoziko zao tsy navelako ny akatra tany Antananarivo tany tena. Tratrany tsy fidiny nge zahay e. Efa miaraka amin'ny zazakely ve vao malala tonga ty? Dia anao inona zany? Ka zay indrindra zao ny antony atongavako aty anatitra n'io zazo io. Zaho manko mbola mita baka. Ka afara? Androky ve olona daly? Zazakely firy volana io no apetraka eto amiko eto? Fianarana tsy vita ohatr'izay ry ty ajanony a. Ka io nge mama efa embolana e. Efa misaranono. Embolana koa dia saranono. Fa tsy zanakalika kely izy tiako. Io mama mbata zao fa zaho mbola mazoto hianatra. Aka zazakely ray fanondroany any ndraiky io. Mama, tena mampanantena anao fa hoendry amin'izay tsy adaladala amin'ny lehilahy zantsony fa efa nafay aho zao. Asa izay ataondra lalandroky eo raha tonga eo izy. Dia efa miomana. Mba amboarimboary any moa ny sainy. Dia iapy izany zao nefa nahita ndriniditra teto tanàna tety a. Raha izafy zao no niona tamiko voalohany teo dia nanontany anahy. Nanontany hoe zanako izy iny dia nijoroko hoe zanako. Zany vao mahitsy mampisy saina ny tony. Resaka henon'le rainy zafy vetsy. Maheno aby zao tolo zao. Ahoana moa ny eritreretiny hoe tsy manambady ahy e. Mamako. Androky vimba misainy. Olona mahatakadavitra ireny. Mama andeha fa makiverina fa reto daholo ny entany. Iarisenina koa moa efa miandry anaseko ny andry azy zao. Fa tena resaka matotra ve ty resa androky amiko ty dia ajanona tokoa le zaza dia andeha. Eno io no mbata zao io. Sady koa matahotra ny dada zara ary izy tsy eto. Nandenaka ty naharary be ny lohako tany anaty taxi brosy tena mijaly mandra-patongako teto. Fa loloha hitsoaka mihitsy fa reo izy ireo dia ametrahako telefona i mama dia mifampiantso tsika. Inona naiko amin'izay telefona androky any fa dia manahirana mihitsy ty ataonareo ty. Tsamba mieritreritra fa hoe mampijaly ray aman-dreny zao. Mama, mandeha tany tsy maintsy solafaka e. Zay zany e, mahakamo koa na mieno any resaka ndreza andala amin'izay mandeha any. Orangatia? Efa vaky ela be any masoandro. Zay no mbola matory eo ihany. Tron'olona tsy hiasa. Kaitoko ve efa toandro be ty andro. Loza marina. Aganao a. Tratrandro ndray andro any. Tsy mbola nisy ohatran'iny aliny kosa ka. Aiza ve tao anatin'ny filitaona ianao matory foana amin'ny alina zao laza misy zazakely manelingelina. Tao anarika. Ary nanahoana aloha le zaza efa nasianao dimy ilo ny kibony. Efa tsamaninona tony izy. Tena tratrany rivotra mahitsy angamba sa le vomanga ny zakana. Fa ngamo no menao vomanga ty zaza. Inona no meko azy eo e?
izay nisy taona ampiaraka tamin'ilay ambina ronono kely iny. Ranoro fa vehivavy manakory ty ianao zazakely am-bola na romenao vomanga. Ka tsy hitako izay ho raisina rahalala. Zay tsy nampatory azy kay. Lohako ara zany mahitaina mampitahaka ny. Kengany ianao rery atra ty io. Hitanao jere fanimpanina mahitsy azy zany. Meo tongolo gasy aloha. Mbola misy ao. Ao ambatra ao. Raha ty marina. Soa itadiavana papinono ty zaza ty. Tombony ianao nyteny an'izay fa avo sekite mihitsy hoe tsahavitantsika mitaizana io. Marina. Tena enjana koa nataony kiala fara kely. Raha za mihitsy aloha teto tsy nanaiky nandray an'io zaza io a. Ka ataonao ahoana mora lala. Ny tena fondreny. Babataky ninona ane le zaza teo e. Ka-miadalany ihany ny azoko. Fa tsy hitako izay ataoko ianao koa tsy teo raha teo. Fa nanino izy tsy nasaina ny andry a? Ka hoe maika izy fa mbola hiverina hianatra. Zao fahasahiranana tahaka nina anga zao avita hiasa akory ny lohako zany manelo de manelo ery. Dia atao manakory le mpanao raharaha efa miandry eny. Zareo aza zay gaga. Sa hitako izay anaovana an'izay ka. Amin'ny tenina hoe andao hitadiavana reny ampinono azy aloha io zaza io. Mitady nono mihitsy io. Tsy mety fa tsy maintsy zay ro ataoko iny. Soary ty izy aloha mbola mahatory jerety izy mahatory be ery. Zavatra tsy natory andrakalina aveo a. Ianao aza mba nahita tory kely fa zany tena tsy mipimy maso parain'ny andro e. Raha zany mandinika andao averina any amika afara any. Manenanga mora lala le zaza ho ilikilika mena tsy mena varatra sy miaka midina eo a. Zaza tsy manatsiny eny io. Keko fa tsy manatsiny io kanefa so de izay no mampilamina atsika kokoa. Marina tsa vita raharara zao no mitoy a. Ao fa tedavako pitaiza re izy de ho asiko miadana eto ny fitaizana azy e. Asanao aloha. Taky manena indray le zaza ohatrany hoe izy ny naninona atsikako. Ny adalany reny ny ve no arahana. Fa dia tsamba misaina feo a le ankizy any Antananarivo any alefa ty aby ny zanany. Valo an'izay. Dia tsa mahita ho tenenina koa renina. Fa sahiranana tsambola nisy taky ty marina mafy na tamin'ny taiza kely aza. Ohatry ny fanabosy izy rehetra hoe zay miteraka dia alefaso any amin'ny dada sy mama ny tanàna. Sady nahagaga ao ara lala. Tsary nisy nandefa fanampiana tsony an'ilay ankizy. Ny eny tokoa e. Efa volana zay. Zako moa isaky ny atongavan'ilay zaza tsy eto foana fa ianao foana no mandray an'ny Arsenina eto. Gaga mihitsy zay Arsenina. Hoe fa dia aty very fanatobiana ny ankizy sa manakory. Ako aloha tsy ade miresaka aminy fa manala baraka raha dia ho tantarana amin'olona aby koa fiainana. Ka ianao ve hitantara fa mba manontany hoe inona ny afatry le ray aman-dreny amin'ity zaza ty. Tsa misy afatra. Tonga dia tonga fotsiny. Tena marina. Tsy vitantsika sy ianao reo valo be zao. Marina fa. Tsa vita. Nirintsika ny anan-jafo kely hatramin'ny voalohany kanefa tsy rariny intsony zao. Ady rehefa miady zay any izy tsy hitanao raha lala fa tsy hitako izay asiako ny aiko. Ny ady eo ihany fa ny hianina omena azy mihitsy. Any zao rolana. Zao a. Ianao andeha hiasa nefa dia reraka nandritsy ny alina. Ny fanapahan-kevitry ny ady tsotra. Hiakatra ho an'ny Antananarivo mihitsy tsika sy ianao. Ajanona mika izy le vavy lehibe indrindra ry. Feno kely. Ajanona amin'iny aby loha reo zaza reo dia miakatra tsika sy ianao. Fa mpidinika amin'ireny ankizy rehetra reny fa tsy rariny intsony zao. Korasavy dia entina miakatra le ankizy moa maninona. Ay akory irongoroko tsika zaza valo be zao e. Zany ve iety. Arono a.
so dia farana fotsiny arsenina dia zareo ny asena midina antsika indray ve nisahirana amin'izany tsy mety zany ianao anafatra tsisy farany tsisy ankizy mandray an'lay afatra akory any tsy hainao zay zavatra mitranga any namody tseniny akory ny afatra fa aleo dia tsika mivantana mihitsy no miresaka amin'ilay ankizy mampafantatra azy fa tena mavesatra loatra zao adidy zao ka tsahazaka aloha marina bebe inona anay afonon'le maro marenina aloha fa mbola miresaka zay ny ianao mikorotana tsisy ainana sanandro atao kory fitaizan'ireo tena tsy vitako ka aloha marina manapa-kevitra mitsehanao ka zay wa fohy andro iainana tsy fidiny amin'ireo raha volo fotsinao efa taky ny nino izany nga hitako con un ritmo violento, ser rápido con lento, me lo invento, con mi boca te espresso lo que siento. Ela velona kely fara dia tsatra ny tsingery taona manaraka indray misy olona ane zany iza zany aloha jereo andana mivay ny trano farana ohatra ny feo mama zany ohatra ny feo mama zany aiza rakizy za hiary dada zany manao anareo manahoana dada sy mama ahoana rakizy salama dada sy mamy tonga soa tonga tampotampoka izy zany fa misy inona atry fa nareo zany tao manao fety ona alory dada fa teo bebe kibo koa ve aloha hiakatra te-taninarivo aty anao fa atao zany reto mihina-kanina fotsiny nefa mahazo ny olona ry tsy hitakory ka izao no mahatamana ny reto aty dia ny zanany alefany any aminay aby ka aniversera ny farangy androany ry dada sy mamy aniversera inona mihina-kanina fotsiny ataony reto ny olona ry faty mitaiza kitako mitaiza ny zanakareo mba manao fety zay ry dada sy mama fa tsy rary ny tsony ary zay natongaavanay mivady tsy vitanay anay vesananareo eta mavesatra tahaka ninona nareo ty jereo ty ataonareo sady misy volanaovana zao manona ninona ny tsy nalefany tanàna tsy mba misy fanampiana alefanareo na ny ray ary zany ve dia ho rariny vonoa ihany mihitsy aloha zany zavatra midobodoboka makarary ando zany ka fa manina tokoa dada ohatra lasa niova be zany lasa reraka loatra ay lasa mahitsy reo mivoly ohatra misy fotsy zany zay any ary le monjy tsy matory amin'ny aliny taizany re zanakareo re zanakareo ihany mahatonga zao so dia averinareo fa moramora ary izy ty zay nareo mirala mba fantatrareo moa fa valo zao ny zafikelyna ao zanakareo reo ka io anery dada nareo manao hoe aiza ty zafikely rehefa ndray nareo tena naterana azy dia ahoana tiripôly fa zany ve dia eritreretina hoe rehefa miteraky nareo dia alefany aminay dôly ka zay ny tedavinareoko zao fotsiny ajanony alongan'le fety dia andao midina aby samy makany azy zay ny atondianay ty fa zay ko tsy manam-potoana betsaka erahana aminareo eto ory mama mba azakorotana ohatrano mba fetiko nge fa nareo zany fety dia anay akorotanareo aloha mipetrapetra manasa ao sakafo aloha fa sakafo efa masaka reo ve efa masaka reo mandraisa aloha fa nareo fizakafo lavitra ty koa ve inona zao tony so mihinankinapona eo rahalala iny dada kay ao andrarao ary aloha mba hosotroko tiny amin'ny mama meo amin'le poulet itsy izy reto manao fety fotsiny aty isan'andro ny olona ry faty manao rarahany sotsika sy anao fa niakatrako avy amin'Andriamanitra ary nahitana an'izao masoto dada sy neny dia manahoana tokoa aloha le kizy any zao salama tsara daholo zao vitenisany vao malala manontany an'izany hatrizay tsy hita zay atao eno zay mahazo azy any mahazo azy any manao ny ery feno ao ery bako hinana ty
andrekaky to dia tena aviavy be nareo zany ry dada sy mama androany zao tinina zao vidianareo antony sy ny anao koa tsy nresaka ro alamina fa ny hanina ve tsy hohanina foana ry zany henanareo zany rakizy dia tena navelany dada amin'izay zany ny any an-tanàna fa tena niakatra ty misy dada ia moa miteny hoe fony any an-tanàna fa akanareo ny any atondianay aty e ainay mipetraka ty zao samy mihaino tsara enoy a ny antongavanay mivady dia ilaza aminareo a fa nareo ny fanapaha-kevitra fa tsy vitanay tsony mitaizany zanakareo tsy aimbiby anay akory ka hitaizany ty fokon'olona kely ary ny ao ao na romonjy inona ny atao amin'izany inona tsy moa fa zay zaniko dada sy neny tsy afaka mametraka an'izany ankizy jantsoo dia ao zao ny anaran'ny tanàna dia efa malaza mihitsy hoe akany fatarareo zany zany dia mbola mampime antony any mama kosa fitaizana zazakamboty nefa reo nareo ray aman-dreny ny velona somatsara do anala-baraka mahitsy mba efefio farapara moa dada sy mama fa nareo mbola ifety ie hatramin'ny oviana le finay mandra-pahoviana mandra-pavita amin'ny fianarako e fianarana atao tsisy farany ko zany aloha ry dada sy mama fa hidinany dia alaiko le zanako ary ny anareo da ny anahy aloha ajanany raha mba mety tena miaiky anareo arak'izy mandromandro mananaretana nefa ny fahasahiranana na tanàna ohatran'ireny inony reny iako loha apetraka ao aloha e zao neny tsy takatrareo e reny tsy hoe akoho kely ka ho tsipatsipaza katsaka sy fotsim-ba reny dia velona fa olombelona reny ary ao misy tena manahirana tsy tiany zao rehetrarehetra zao arosonao ny ovy tsy tiany arosonao ny karoty tsy tiany tena marina mihitsy zany dada tsy manapaka ny teninao ah fa nareo kosa ny aty mikarama tsy mba manampy an'le olona mihitsy ka zay indrindra ny saiko teniko ny dada sy mama aza be resaka eo paoly fa samy tsy nandefa ny anareo e eny ka manomboka zao dia andefa fanampiana zany zay ngamba no azoko atao tsy mila mandefa zany tsony fa hoentinay an-tanana mody an'izao dia zao mahitsiny anay raha riva ihany dia efa mandeha na zany ry fara manahirana mihitsy nareo raha mba mahatsapa ny zavatra manjoanay ihany eny e tsy dia olana fa nareo ty jere zao mihinan-kanina ny ataonareo mianakavy ato anay ary mifafanykio raha ny kisoana ohatr'izao tena azona tombony mahitsy ka ny vola zao ty efa lany teto ako fa alao amin'ny herinandro zay dada sy mama mandefa zany tsy mampisaina ny reto zany dia ataovy maty fa manahirana mama mandeha ny fara ka tahoany maty nge tsy verina tsony izay milahatra zay malafoy ao miandry an'izany daholy eto tany eto matiny tsy mba nanana fiadanana zany nge mampanenina be amin'izao e mampitomany be ayo ohatra nampalahelo ah mama nizaka ny tsena ny aina nitaiza mandra-pahafatiny tena manenina mangatsika izy soana tsy nahampitondra ny mavesatra nay mivady nareo mirahalahy hoe tsy mba manenina ko rehefa zay ary ny zava-misy eny fa fahadisotsika telo mianada ihany le zavatra nefa tsy maintsy zakana ka asa raha fantatrareo fa zay moa dia efa tsy niteny tsony tao anatin'ny taona maro fa hatrano zafy afy dia tonga ao aminay daholy efa nisy teo amin'ny 5 teo zao zafy kely sy ny zafy afy tao zay ny nahafaty amin'ny mamanareo tsy zaka ntsony fiziko efa tsy salama matetika dia ahoana nga zany zao ny hafarako rakizy mifona zay dada mifona zay dada tsy mety nataonay impiry moa zay no niteny anareo fona aminao zay rikaky a fona aminao fa inonareo fotsiny nitenynay mivady
raha reny no mitoy angambany dia tsy haiko na za zao rehefa tsy tetitsonykova efa niara lasa taminy ary maty talohany. Mihitsy ry tata fa ao anatin'ny fahavelomanao zao dia amelany eloka ianao mifona mamindra fo aminay ianao ry tata. Zahay aloha dia tena nampiaika mihitsy efa dia saininona loatra ny sainareo ankizy reto. Tsy mahatsapa ny vesatry ny entana hoentinay. Eny zao tokoa zay vao tena ao anatinay zany hoe mavesatra tokoa ny entana no entinareo tata. Mafy reny tena mifona rery tata. Mifononareo kanefa efa diso arina loatra ny fifonanareo. Tsisy azo atao tsony mahamenatr'olona na zany ry tata dia zao hoe tsy amerina tsony izay tena manao vady eo anatrenao izay telo mianada. Tsy amerina ny zavatra nataonay taloha tsony izay. Ny zavatra mahagaga dia ity zanakareo miteraka dia alefany aty aminay koa. Izay mba tsy azoko fanabiazana omenareo azy mihitsy ve hoe fanarinjana ka any aminay. Fa dia inona loatra ny antony? Aoka izay ry dada raha niraraka reny ny amin'ny manaraka no tsy atao tsony. Za mihitsy dada ny teny an'izay mananjanaka any aminao any. Asako anareo izay fa karakarao tsara olo mamanareo mba ataovy tsara livenana izy. Eny ry dada efa vidimpolo moa ilay lamba. Efa aoka ary karakaraina ary. Dia ahoana tatabe a? Manao ahoana ianao zao? Reradreraka anaka. Tena reraka mihitsy fa tsy hoe reradreraka. Dia ahoana moa programa ny fiainanao zany zao? Inona moa anaka fa dia tsy maintsy atrehako ny fiainako hoe na dia za samy rery ary sisa. Za koa ary mba malahelo amin'ny bebe ihany. Nareo mivady mba samy niara-nitaizana teto. Ka manahoana ny fiainanao any zao? Tena isaorana an'Andriamanitra ary dadabe ary tena isaorako be dia be anareo mivady koa. Ny dadabe moa zany fa bebe efa tsy otsony. Efa miasa nge za zao e. Raha tsy isy anareo mivady tena mety tsy tafita ohatr'izao a. Tsara zany. Dia izay indrindra ny saiko resako any dadabe. Nareo moa efa nitaizana efa elaela ihany dia mba anjarako indray zany mba mamaly babena anareo. Dia inona ny tianao atao amin'izany anaka? Alao dadabe angamba hipetraka eny amiko dia ho karakaraiko dadabe. Hoetohako ny fiainanao mandra-pahafatinao e. Za indray zany andray tanana ny fiainanao. Zany very vola? Eny dadabe a. Ka sao dia hanahirana anao ako? Tsy misahirana mihitsy amin'izany fa za ry faly be mihitsy hoe mamba tena manana anareo. Ka alao vahodiniana aloha ary zay dia ho hita eo e. Malalaka ny trano fa aza misalasala. Misotra retsy a. Manan-javokely endry ahy zany raha izany. Tsy ampafiry ny zavatra vitanareo tamiko ary navaliko aminareo dadabe. Tena nanao sakrifisy ny fiainanareo mihitsy nareo na melomana anay. Misotra anaka. Hay mba nisy vokatra ihany zany ny fitelezanay nanay mivady. Pourquoi regarde-t-il dans ses cercles? Pourquoi cache-t-il ses pieds? Pourquoi suis-je timide quand il est tout près? Est-ce dans cet arbre qu'il se repose? Que peut-il voir d'ici? J'aimerais partager ses horizons. Toutes ces questions bouillonnent en moi. Quels sont ces sentiments que j'éprouve quand il est là? Tantara indray miseho nandrenesana ny Mbolo, Luce, Solofo, Pamela, Junia, Debora, Simonety ary Yaina.
voudrais, mais sans